Mbola manona ny fahasoavana sy ny famindrampo avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika ho amintsika rehetra ry havana. Miaraba manokana ny sampana lehilahy kristianina izay tsarovany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity alahady faharoa ato anatin'ny volana May ity, fanao isan-taona izany. Ny fahasoavan'ny Tompo ho aminareo. Ny soratra masina izay angalantsika ny afatr'Andriamanitra dia ny tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay efa novakiana tamintsika teo. Tantara voalohany toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Boky ny tantara, mitambatrao ny tantara voalohany sy ny tantara faharoa dia mirakitra koa tantara lavabe. Raha mamaky isika ao amin'ny tantara voalohany toko voalohany dia manomboka ny filazana ny taranaki Adama zany hatreo amin'ny Abrahama dia mitohy hatrany amin'ny toko fahasivy filazana tetiarana lavabe. Mifarana ny bokin'ny tantara any amin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo ilazana n'ilay mpanjaka persiana i Kirosy izay namoaka didy ampodiana ny zanak'Israely an-tanindrazana any Jerosalema. Fanombohan'ny tantara voalohany toko voalohany ny amin'ny Adama sy ny taranany. Famaranany bokin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo ny amin'ny fandefasana ny zanak'Israely ody an-tanindrazana. Raha ataony kajy ny totalin'ny taona izay nitrangan'ny tantara voarakitra tao amin'ny bokin'ny tantara dia manodidina ny 503 taona fa tsy ariary. 503 taona, tantara tena lava zany. Ary asan'ny fanahin'Andriamanitra ny mahatonga ny tadidy ampitamberina ary indrindra ampahery andrakitra ny soratra ny tantara. Ny foto-kevitry ny bokin'ny tantara ry havana teny hoe mitondra ny fanjakana Andriamanitra. Andriamanitra mitondra ny fanjakana. Akoatran'ireo tetiarana efa voalaza treo ateo amin'ny toko fahasivy dia manomboka ny filazana ny amin'ny tantara ny fanjakan'ny Saoly, fiafarany ny fanjakan'ny Saoly. Ao ny tantara ny fanjakan'ny Davida manomboka eo amin'ny toko faha-raika ambin'ny folo hatrany amin'ny toko fahavalo amby roapolo ato amin'ity tantara voalohany ity, ary mamaraparana ny boky ny tantara voalohany dia ny fiandohan'ny fanjakan'ny Solomona. Ny sisa moa amin'ny tantara faharoa dia ireo fifandimbiasana teo amin'ny mpanjaka ho an'ny fitondrana ny zanak'Israely. Ry havana malala, Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Izany dia hitantsika ombieny ao amin'ny soratra masina. Ary eto amin'ny perikopa izay milaza ny ampahany amin'ny tantara ny fanjakan'ny Davida dia hita fa ilay fanahy masina miasa dia mampitombo ny fanjakana. Ny fanahy masina miasa dia mampitombo ny fanjakana. Fanjakan'i Davida aloha dia tsara ho marihana fa tandindo ny fanjakan'Andriamanitra, tandindo ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Mampitombo ny fanjakana ny fanahy masina, mampitatra ny fiangonana ny fanahy masina, mampitombo ny fiangonana ny fanahy masina. Ary ny faharoa ao anatin'izao perikopa izao, tsy hoe mampitombo ihany ny fanahy masina fa mampiombona koa ny fanahy masina. Mampiombona ny fanahy masina. Eo amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ry havana dia misy soratra mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Tantara faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amasay lehibe ny mpanafika malaza
dia nampitenen'ny fanahy hoe anao izahay ry Davida fa miandany aminao ry zanaky Jese fiadanana eny fiadanana io anao ary fiadanana ne ho an'ny manampy anao fa Andriamanitra ao no manampy anao. Andriamanitra miasa ny fanahy masina mampitombo ny fiangonana. Kisaka kely eo amin'ny toko 2:12 hatramin'ny 5:10 isika ahitantsika n'izany hoe mampitombo ny fiangonana Andriamanitra. Eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5 fitantarana fa misy antokona miaramila izay rahalahin'ny Saoly mpanjaka tonga nanampy ani Davida. Mitombo ny fiangonana. Eo amin'ny 5 hatramin'ny 5:12 dia misy antokona miaramila hafa indray niendaka ka nanatona ani Davida ho amin'ny fiarovana tany anefitra. Niendaka ka nanatona ani Davida ho amin'ny fiarovana tany anefitra. Mitombo ny fiangonana, mitombo ny herin'ny fanjakany Davida, mitombo ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha mamaky ny soramandry eo ambony isika dia misy filazana hoe ny lehilahy mahery. Lehilahy mahery ny Davida mitombo anisa. Ary raha mbola mamaky ihany isika manomboka eo amin'ny 7:20 ery ambany dia mikisaka kely ankavanana dia mahita fitanisana be dia be ny amin'ireo fitombonisan'ny miaramila nanampy ani Davida teo amin'ny fanjakany. Isa taranaka miaramila avy amin'izao dia izao no isany tamin'ny taranaky Joda ohatra eo amin'ny 420 790 mpitondra pinga lehibe sy lefina sady efa voahomana hiady. Ary arakaraky ny androsony eo amin'ny 9 tafakatra any amin'ny 10,3 hetsy ny lehilahy maherin'ny Davida. Nentombo nivoaka avy any amin'ny isa taranaky ny Israely. Izany riavana ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Eto Amasay izay lehibe ny mpanafika malaza natao hoe ny 30 ery amin'ny vodipejy dia milaza hoe anao izahay ry Davida manampiisa reo efa teo. No ny asan'ny fanahy masina ka manonona hoe anao izahay ry Davida, nampitenen'ny fanahy hoe anao izahay ry Davida. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka mampitombo herin'ny fiangonana, mampitombo ny fiangonan'Andriamanitra, mampitombo hery ny fanjakan'Andriamanitra. Azontsika sary an-tsaina ve hoe amin'ny fandraisana fanjakana nataon'i Davida dia indreo misy miaramila tonga 30 ny farany tonga 5,3 hetsy. Firy ny andohan'ny sampana lehilahy kristianina, lehilahy maherin'i Jesosy. Ireto manao fanamina mitovy ihany ve ny atao hoe lehilahy maherin'ny fanjakan'Andriamanitra dia isika izany mba ahoana? Andalana kisakisaka maketo. Fa tena hoe mitombo no ny asan'ny fanahy masina ny fanoloran-tenan'ny lehilahy maherin'i Davida. Ahafahan'ny lehilahy miteny hoe anao izahay ry Davida. Raha mpifanandrofiana amin'ny fiainam-piangonana ankehitriny, ahafahan'ny lehilahy miditra am-piangonana miteny hoe anao izahay ry Jesosy, anao izahay ry Jesosy. Asan'ny fanahy masina ny ahafahantsika manonona an'izany fanoloran-tena izany. Asan'ny fanahy masina ny ahafahantsika manambarana hoe anao izahay ry Jesosy. Ry havana malala, ery ambony ery amin'ny 7:10 Davida rehefa nivoaka hitsenan'reto taranaky Benjamina sy Joda dia niteny hoe raha fihavanana no hiavianareo dia hikambana isika.
anampy ahy ianareo fa tsy hamadika. Dia kiambantsika avaraty izany kosa, Andriamanitra no hijery sy hamaly. Manolo-tena ho isan'ny fiangonana isika. Izao fotoana izao raha eo amin'ny raharahany firenena dia fotoana mampiariary fifampiandaniana. Anizy ianao Antsimbazazany, anizy ianao antokony ninona ianao, tsy miankina ve momba ninona ianao. Eny amin'ny fiarahamonina loko inona ianao. Fifampiandaniana zany, saingy fampiandaniana atao tsy mampitombo hery fa mampiena ny herin'ny firenetsika. Mampiena ny herin'ny firenetsika. Misy filazana hoe reny anga mitaingana soavaly maty. Misy fanambarana koa ny hoe namadika palitao ny ranony, mikisaka nakatsy fa tsy nijanona tady tsony. Zany no mitranga eny amin'ny fiarahamonina, fa ndraindray dia mitranga aty amin'ny fiangonana koa zany. Mety misy voambolana hoe pro-ianina na pro-ianina, fa tsy zany ny ambaran'ny soratra masina. Anao izahay ry Davido, Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka mampiteny antsika tsiraray avy ny hoe anao izahay ry Jesoa. Tsy nanolo tena ho aniza na ho aniza nitariky Amasay, fa nanolo tena ho an'i Davida, ho lehilahy maherin'i Davida. Raha nytaniny ianao, avy aninona eto ianao amin'ny fanorantenanao tahaka ny filazan'i Davida, raha fihavanana ny avianareo, anampy ahy dia mikambana isika. Fa raha tsy izay dia Andriamanitra no hamaly sy mahita. Tonga eto ianao manolo tena ho sampana lehilahy kristianina, tonga eto ianao manolo tena ho fiangonana, ho anizy ianao. Hiditra eto am-piangonana ho anizy ianao. Miara-mamaly sika ry havana ny hoe anao izahay ry Jesoa. Ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra ny fiangonana dia mitaona olona hanolo tena ho an'i Jesoa, miendaka amin'ny devoly na Satana ary miandany amin'ny Jesoa Kristy. Miendaka amin'ny Satana ary miandany amin'ny Jesoa Kristy. Izany ny fanoran-tena izay sitrak'Andriamanitra hitariana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Efa tena niala tamin'ny Satana ve ianao ary miandany amin'ny Jesoa. Afaka hiteny hoe anao a Jesoa. Afaka ilaza hoe anao izahay lehilahy maherinao izahay ry Jesoa Kristy. Dia tsy ho kristianina tsotra no niantsonanao hiditra am-piangonana, ninona antony hatongavanao eto androany. Fa ho kristianina sa ilaza hoe any Jesoa aho. Tsy ho kristianina tsotra, fa ho kristianina iseho mazava fa miandany amin'Andriamanitra, miandany amin'ny Jesoa Kristy. Izay no antony hijoroanao ho kristianina. Lehilahy maherin'i Davida sa miseho mazava fa any Jesoa, sa manambara mazava fa any Jesoa. Engany ry havana, azava tokoa ny valitentsika raha miditra am-piangonantsika fa any Jesoa isika ary efa niendaka tamin'ny Satana dia miandany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny faharoa, Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka mampiombona. Ato anatin'izao andiny ny 19 izao, ndia isaina ny teny hoe fiadanana. Fiadanana, eny fiadanana ne ho anao ary fiadanana ne ho an'ny manampy anao, fa Andriamanitra ao no manampy anao. Fiadanana in-telo miantoana. Fiadanana, eny fiadanana ho anao, fiadanana ho an'ny manampy anao. Nampitenen'ny fanahy koa
iamasay hanonona fiadanana, tsy hanolo tena ihany ka hampitombo ny fiangonana, fa hanonona fiadanana ao amin'izany fanjakany Davida izany. No hoe fiadanana tsy hivina mandrakariva fa milaza hoe fandriampahalemana, fitoniana ary fihavanana. Fandriampahalemana, fitoniana ary fihavanana. Ny olona manolo tena marina ho an'Andriamanitra ka tonga ho isan'ny fiangonana dia olon'ny fandriampahalemana, olon'ny fitoniana ary olon'ny fihavanana. Rehefa tsy izay dia amin'ny ataon'i Davida hoe tsy mikambana isika. Raha fihavanana natongavanao, hiavianao dia hikambana isika. Raha tsy izay Andriamanitra ny mahita. Misy olona tonga ao anatin'ny tokantrano anankiray na fiarahamonina anankiray dia tonga mikorotana ny fiarahamonina. Fa tsy izany ihany, misy olona tonga amin'ny fanoratena aty amin'ny fiangonana dia tonga fanakorontanana ho an'ny fiangonana, manolo tena mba hiolon'olona, miditreto ihany izy fa izy rery ihany, manolo tena mba hiolon'olona, tsy izy izany, fihavanana, fiadanana. Na manolo tena hanangana sekta, tsy ry havana. Izay antsonantsika teny hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ny asany dia fiadanana, fitoniana ary fihavanana. Raha mifanohitra amin'izay, dinio ny tenanao. Ny asan'Andriamanitra amin'ny alalany fanahy masina dia fiadanana, milaza, fihavanana, fandriampahalemana, fitoniana. Atoloro ny tenanao ary tonony ao anatinao ny fiadanana, mba ho tsara fihavanana amin'ny tenanao ianao. Atolory ny tenanao ho an'i Jesosy ary tonony eo amin'izay toerana rehetra misy anao, manomboka aty am-piangonana sy any amin'izay sehatra hitondran'ny tompo anao eny anivon'ny fiarahamonina. Ny teny hoe fiadanana, fitoniana, fihavanana. Andriamanitra miasa ny fanahy masina ry havana, mampitatra ny fiangonana mba ho lehilahy mahery mitombo ho isana eny lehilahy kristianina, mba ho fiangonana mitombo ho isana isika fiangonana, satria miasa ny fanahy masina ahafahantsika tsirairay avy izay tafiditra ato amin'ny fiangonana amin'ny teny hoe anao izahay Jesosy. Niendaka tamin'ny Satana, miandany amin'ny Jesosy. Andriamanitra miasa ny fanahy masina mahatonga fiadanana, fandriampahalemana sy fitoniana ary fihavanana. Atoloro ny tenanao ary tonony ny fiadanana amin'ny toerana rehetra izay ametrahan'ny tompo antsika, amin'ny fanompoana izay ny antson'ny tompo antsika. Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fiadanana ny ampitombo ny fiangonana ary ampiombona ny fiangonana. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.